miakatra eo tongotrao. Isaorantsika Andriamanitra fa mikarakara antsika dia miay antsika izy. Manahoana daholo ny zazaboty rehetra, miarava antsika rehetra tratry ny sabaty. Mihaino tantara vaovao indray isika anio, mitondra ny lohateny hoe manome mana Andriamanitra. Inona ary izany mana izany? Ao anatin'ny tantara no ahafantarantsika izany mana izany rankizy. Fa ny teny natao tadidy ao amin'ny Joela 2:2-20 dia mivaky toy izao aloha vakiako dia rehefa avy eo miaraka manao tsy anjery isika. Ary inana ianareo dia idera ny anaran'i Jehovah. Ary hinana ianareo dia idera ny anaran'i Jehovah. Andao ary araka merina an'izay indray. Ary hihinana ianareo dia idera ny anaran'i Jehovah. Alohan'ny anarana ny tantara dia andao aloha hiaraka hivavaka. Akambano ary ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy malalo, faly izay misaotra anao. Fa omenao sabata fitsaharana, omenao tantara vaovao indray andraisanay lesona. Mba ho zazam-pakato, endry tsara no angatanay ho an'ireto zaza izay manaraka ny fandaharanay reto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andao ary anaraka ny tantara isika dia mandray lesona foana. Rehefa nandeha nandritra ny herinandro maro tany anefitra ny zanak'Israely dia efa nanomboka lany ny sakafo nentin'izy ireo avy any Egypta. Nanomboka natahotra ny amin'izay hohaniny izy ireo. Tsy nisy zava-maniry tany anefitra, tsy nahatokany Andriamanitra izy ireo fa vao maika nanomboka ny taraina sy ny monomonina indray. Fantatr'Andriamanitra fa feno fanahiny izy ireo. Fantany ihany koa fa noana izy ireo. Fantany fa mila sakafo mahasalama izy ireo. Hany ka niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra fa handefa sakafo ho azy ireo avy any an-danitra. Zavatra nafinaritra no seho nandritra ny alina. Noho ny maraina, vongan-javatra fotsy manify no hita teny amin'ny tany manodidina ny filasiana. Tsy mbola nahita toe-javatra toy io mihitsy ny zanak'Israely taloha. Ny fanontany izy ireo, inona kay tony? Izany ny fanontaniana enina nanerana ny filasiana. Inona ny tony? Io ny sakafo nomen'Andriamanitra hohaninareo i Mosesy. Andramo ka hano. Toy ny bisky misy tantely sy tsirony sakafo manokana io. Mana no entson'ny olona izany. Izay midika hoe inona ny tony? Ho Mosesy avy eo, mahita mana eto ianareo isa-maraina. Dia mifoaza vao maraina ary manangona izay ampy indray andro. Aza mitahiry ho tratry ny rapitso maraina. Nisy olona sasany anefa tsy nihaino ny teny Mosesy ka nanandrana ny tahiry mana ho amin'ny ampitso izy ireo. Noho ny ampitso maraina anefa lo ireo mana ka lasa maimbo. Dia nisy koa olona kamo ka tsy nanangona ampy indray andro. Nefa ny masoandro nampitsonika ny mana ka nahatsiaro noana reny olona reny mandra-pahatonga ny ampitso. Nasain'ny Mosesy nanangona mana ampy 2 andro ny olona rehefa tonga ny zoma satria tsy mandefa mana Andriamanitra amin'ny andro sabata. Misy olona sasany anefa tsy nihaino Mosesy. Nandritra ny alina sasany dia nanjary lo ny mana. Mihevitra izy ireo fa ho lo koa izany ny zoma alina. Kanefa tsy izany no niseho ary tsy nisy mana hita mihitsy teny amin'ny tany rehefa tonga ny sabata. Tamin'ny faran'ny herinandro voalohany dia nahatsapa ny olona tsirairay fa tokony hanaraka ny fepetra nomen'Andriamanitra. Rehefa nanangona mana ampy hohanina indray andro izy ireo amin'ny maraina dia ampy sakafo tsara. Ary ampy hohanina 2 andro kosa ny angonina rehefa zoma. Sakafo vaovao isan'andro ny an'ny zanak'Israely rehefa manaraka ny fepetra omen'Andriamanitra izy ireo. Mikarakara ny zavatra ilain'ny zanak'Israely Andriamanitra dia mikarakara ny zavatra ilaintsika koa izy. Manome sakafo antsika ihany koa Andriamanitra ankehitriny.
tsy mandefa mana avy any an-danitra izy kanefa manana sakafo ihany koa na izany aza satria Andriamanitra manome izay sakafo ilainao andao iteran'Andriamanitra isika noho ny sakafo izay omeny antsika. Kokoa daholo ianareo rankizy namako, tonga indreto ny sabata izay nifanarahantsika eo naneto dia amerina ny lohahevitra faharoa-ambin'ny-folo isika io. Ny lohahevitra faharoa-ambin'ny-folo izay manao hoe miandany amin'iza ianao, miandany amin'iza ianao. Tiany Jesosy itsika rankizy hanana safidy tsara eo amin'ny fiainantsika, dia tsy inona izany fa ny andraisantsika fanapahan-kevitra hanompo an'i Jesosy mandrakariva. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery dia ao amin'ny Jaona toko 4:1-2. Jaona toko 4:1-2 haintsika rehetra izany manao hoe aza malahelo mifonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Aza malahelo mifonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Jaona toko 4:1-2. Teny fikasana mahafinaritra no men'i Jesosy atsika ka noho izany dia mandraisa fanapahan-kevitra mba hiandany amin'i Jesosy. Raha eo am-panarahana izao tantara mahafinaritra izao sy ianao. Efa mba nandray anjara tamin'ny fandarana iray ve ianao? Ny tiako lazaina dia fandarana lehibe iray tao amin'ny fiangonana izay misy sezan-jatony. Mahatsiaro tena ho lehibe kely ery nge ianao mandray anjara amin'ilay fandarana. Tsy mahazo manao diso saingy miahiahy loatra ianao fa mila ho adininao ny anjara tokony ataonao. Dia ohatrohatr'izany mihitsy ny fihetseham-pon'i Josoa rankizy taorian'ny nahafatesan'i Mosesy. Nanao dingan-dava namakivaky ireo lahy ny tandahatra i Josoa. Nitsiky tamin'ireo fianakaviana nandalovana izy saingy tsy nijanona mba hiresaka. Nila nanao fampiasana vatana kely izy, nila fotoana hitokanana eritreretana izy. Maro dia maro ireo zava-mahagaga niseho tao anatin'ireo andro vitsivitsy lasa. Vetivety foana ange dia tonga teo an-tampon'ny toby i Josoa vao maika ny halavany dia tongony raha nitodika namakivaky ny saha izy. Notohizany diany mandra-pahatonga ny teo amin'ilay toerana nahitany tsara ny rano ny Jordana. Avy eo dia nijanona izy ary nijery fotsiny tondraka sy nampidi-doza ilay renirano. Saingy efa voaro tamin'ny loza tafita tao amin'ny tany nampanantenana zanak'Israely. Mbola nanampy azy ireo indray ny Andriamanitra mahagaga. Vao avy nahavita ny fankalazana ny Pasika ange ny olona afaka fotoana fo dia ho tonga ny fotoana andehanana. Saingy nampatahotra ny andeha, nanana fahavalo matanjaka tao amin'ity tany vaovao ity mantsy ny zanak'Israely. Raha ny jery tsikelikely manodidina azy i Josoa dia nodinihany tsara i Jeriko. Ilay tanàna lehibe izay voadidina manda ngeza-be sy avo be. Manda matevina dia matevina. Ohatray izany akeliny tompon'ny Israely tamin'ity mandany Jeriko izay mijoalajoala teo alohany ity. Tsy tany Josoa ange izay atao ahoana ny fomba ahafahana mitarika ny miaramilan'ny Israely hiady amin'izany tanàna matanjaka dia matanjaka izany? Tsy nanana fitaovana ary fomba hiadiana izy ireo. Nangovotra i Josoa ny eritreritra ireo miaramila izay tsy ampy fanazarana, tsy vonina tamin'ny ady izy ireo. Tapitapoka teo anefa dia nisy lehilahy iray nijoro teo alohan'i Josoa, nitana sabatra. Nijoro tamin'ny mpahasahiana teo anatrehan'i Josoa izy rankizy. Momba an'izy ianao? Hoy ange Josoa nanontany azy. Momba anay sa ny fahavalonay? Raha miaramila Israely izy dia mila manao fanazavana kely. Tsy misy olona navelan'i Josoa handao ny toby mantsy. Raha fahavalo kosa ilay olona izay tsy fantatra dia vonina ny ady i Josoa. Sady tsy miaramila ny Israely aho no tsy fahavalo, hoy ilay lehilahy namaly. Tonga eto ho komandin'ny miaramila an'Andriamanitra aho. Fantatry Josoa avy hatrany rankizy
fa tsy toy ny miaramila rehetra izany lehilahy izany. Ny tompo mihitsy izany ny atoraka ny akoka teo amin'ny tongony i Josoa. Mpanomponao aho, tompoko, inona no tianao ataoko? Esorina ny kapanao, fa tanomasina io joroanao io. Hoy engeny navalin'ilay komandiny miaramila. Nanala ny kapany avy hatrany i Josoa ary nanompo an'Andriamanitra. Maivamaiva niry izy, efa nieritreritra planina momba ny ady izy, nihevitra izy fa hisy ady ary izy no filoha hiandraikitra izany. Saingy izao dia fantany fa an'Andriamanitra ny ady. Efa vita ny planina ary Andriamanitra no nikarakara izany. Tsy mila mizaka irery ilay andraikitra mavesatra hitarika ny zanak'Israely izy. Teo Andriamanitra miaraka taminy ny Andriamaniny mahagaga. Afaka manompo an'ilay Andriamanitra tsika mahagaga isan'andro tokoa tsika rakizy. Lesona hofitintsika androany dia ny lesona 12 mitondra ny lohateny hoe rehefa tseo Andriamanitra. Fantatsika tsara fa i Mosesy dia lasa niakatra tany amin'ny tendrombohitra Sinay izy niaona tamin'Andriamanitra. Tamin'ny lesontsika farany dia nomen'Andriamanitra anididy 10 no nataon'i Mosesy tany ambonin'io tendrombohitra io. Nandritra n'izay fotoana izay anefany ny vahoaka izay tetỳ ambanin'ny tendrombohitra dia nanomboka nikoropaka izy ireo. Nikorotana izy ireo. Nanontany tena hoe nakaiza Mosesy? Tsy hita Mosesy. Ary tsy izay ihany fa rehefa tsy hita Mosesy tao anatin'ny fotoana maharitra dia nanomboka nieritreritra izy ireo fa nilaozan'Andriamanitra ho irery. Dia nanomboka teo amin'io fotoana io dia tsy nahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'izy ireo ireto zanak'Israely ireto. Fanontaniana mipetraka amintsika dia izao: moa ve rehefa tsy tsapantsika ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia manomboka mitaitaina isika, manomboka mikirotana isika? Ity lesona amin'ity androany ity dia hampianatra antsika ny faharetana eo am-piandrasana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny andry nandritra ny 40 andro ny zanak'Israely, izay Mosesy vao niverina. Ary tamin'io fotoana io dia nieritreritra angamba ireto zanak'Israely ireto fa ilay Andriamanitra izay nitondra azy ireo nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta dia mitovy amin'ireo Andriamanitra rehetra ihany. Ny Andriamanitry ny Eziptianina izay Andriamanitra miovaova, izay Andriamanitra tsy mari-potitra, misy fotoana manome fitahiana, misy fotoana tsy hita. Nieritreritra n'izany angamba ireto zanak'Israely ireto, ary resy ny fahadisom-panantenana izy ireo rehefa tsy nahitan'i Mosesy. Resy ny fahakiviana ireto olona ireto rehefa tsy natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Inona nataon'izy ireo hozy izy ianareo? Lasa izy ireo namboatra Andriamanitra anankiray. Io Andriamanitra io izay vita amin'ny ratsan-tanan'olombelona dia omby-lahy kely miendrika sary volamena, izay Andriamanitra sampy izy io. Izany fivavahana amin'Andriamanitra sampy izany dia fahazarana azo avy tao Egipta. Ka rehefa tsy nahita an'Andriamanitra izy ireo, tsy natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra, dia ity sary omby-lahy kely volamena ity no safidiany izy ireo hivavahana. Ary nomena ny anaran'Andriamanitra mihitsy ity sary omby kely ity izay natsoina hoe Yahvé. Io anarana Yahvé io efa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha. Rehefa niaona tamin'Andriamanitra teo anoloan'ny roimemy Mosesy dia nanontany an'Andriamanitra izy hoe iza moa ianao? Dia hoy izy Andriamanitra hoe Yahvé, izao izay izy, hatrizay karaha hatrizay. Dia izany anarana izany ihany no nomena ity omby-lahy kely volamena ity. Tsy vitan'izany fa rehefa vita ity omby-lahy kely volamena ity dia ny andro firavoravoana izay natokana ho an'Andriamanitra no nanaovan'izy ireo fiankohofana tamin'ity sampy ity. Vokany dia tezitr'Andriamanitra ary nanapa-kevitra Andriamanitra ny andringana
ny vahoaka rehetra, ny vahoaka ny Israely rehetra tsy asiana miangana na iray aza. Tsy neken'Andriamanitra ny fandotona ny anarany. Tao amin'io fotoana io rehefa nahare izany fanapa-kevitr'Andriamanitra izany Mosesy dia niondrika izy ny fona ho andreto zanak'Israely ireto. Tadidiny Mosesy fa Andriamanitra dia nanome famindrapo tamin'ny Adama sy Eva. Tsy maty tamin'ny andro nanotany Adama sy Eva. Ary fantatry Mosesy tsara ny toetran'Andriamanitra fa Andriamanitra be fiantrana. Koa nangataka izany fiantrana izany izy ho andreto zanak'Israely ireto. Rehefa niverina i Mosesy afaka 40 andro dia tezitra izy tamin'ireto vahoaka ireto ary dia nitorotoroiny ilay sary-omby volamena. Ary tamin'io fotoana io dia nisy tamin'ireto vahoaka ireto na tsy ary fibebahana na tsy ary nanenina tamin'ny zavatra nataony. Ary nisy ihany kosa nefa ireo izay nihizingizina tamin'ny fanapahan-kevitra diso niraisina. Ireny olona ireny dia naringana avokoa izy ireo. Naomby ny fanelanelanana izay nataon'i Mosesy ho andreto zanak'Israely ireto. Ny fitokisana rehefa simba dia sarotra ny mamerina azy. Nahatoky ireto zanak'Israely ireto Andriamanitra, kanefa dia nanao Andriamanitra hafa ireto zanak'Israely ireto. Rehefa simba izany fitokisana izany dia nila fanelanelanana izay nataon'i Mosesy izy ireo mba ho avitra. Toy izany ihany koa izao sy anao izay ao anatin'ny fahotana, izay nanimba antsika ny fitokisana an'Andriamanitra. Raha maniry isika ny verina ny fifandraisana eo amintsika sy Andriamanitra dia mila mandray an'i Jesosy isika izay mpanelanelana. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:7-20 manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Ny rariana amintsika engane isika anapaharetana eo am-piandrasana an'Andriamanitra ary engane isika ihany koa handray an'i Jesosy ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra indray eo amin'ny fiainantsika. Amen. Mianatra eo tongotrao